Anne-Gébet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez UPRIM, 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM, manulchawanao ni vavao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Manao ny tsy ho zavatra ireo rafi-pitsarana isana ambaratongany any Senegal ary mametraka ny rehetra eo ambany lalàna na iza na iza ary na inona fa ifany tranga izay mifanalavitra sy mifanohitra tanteraka amin'ny zava-misy eto amintsika ny rafi-pitsarana izay tobaiko ny olon-tokana ka tsy magaga raha izao ny toerana misy ny firenena mihamafy ny fanerena ny mpiasam-panjakana iandany amin'ny TGV amin'ny fividianana ho avy raha noronam-peo miparitaka mirakitra ny antso tarby ny fanaovan'ny solom-bavambahoaka amin'ny faravangana voafidy tamin'ny anarany IAD sy ny tompony andraikitra misahana ny fampianarana ao Atsimo Atsinanana. Isan'ny toerana miavaka sy mahasarika olona maro ny ao Andabotoliara. Maro ireo mpitsangatsangana tonga no ny toerana midadasika ary manana tora-pasika ihany koa. Any velany ampolo indray ny maty vokatra ny daroka bomba nataon'i Israel tao bande de Gaza ao Mali. Ny Prime Ministre israeliana izay manamafy hatrany fa hanao hetsika ao amin'ny tanànan'ny Rafah izay tobiana palestiniana manodidina ny ray faingo 4 tapitra izy. Ny Antsiprian'izay. Alady fa 20 ny volana febroary taona 2024 amin'ny mpifaliana trano tombo-kilasy tongovavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'ny alety tonga soa atao anaty fotoana ny fampahalalam-baovao manasanao ihany koa anaraka izany isan-tarantsika ny fampahalalam-baovao manao ny tsy ho zavatra ireo rafi-pitsarana isana ambaratonga any Senegal ary mametraka ny rehetra eo ambany lalàna na iza ary na inona ihany koa fa efana eo amin'ny pelantanana eo anatin'izay nateo aza ny tsindry nataon'ny filoha amin'ny perinasa Sanjoro ka tsy nanaiky ny fanemorana ny fividianana ny fitsarana avo any an-toerana tranga izay mifanalafitra sy mifanohitra tanteraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny rafi-pitsarana izay tobako ny olon-tokana eto amintsika ka tsy magaga raha izao ny toerana misy any Madagasikara ankehitriny onona saina. Firenena maro aty Afrika no efa resy lahatra ary tonga saina mametraka ho zava-dehibe ny tany-tandalana manaja ho toy ny anak'Andriamaso ny demokrasia. Ao Senegal araka ny didina avoaka ny fitsarana avo tsy ekena ny fanemorana folovolana ny fifidianana na ny filoam-perinasa aza ny tompon'antoka tamin'ny fangatahana sy ny sosikevitra no toanan'ireo solom-bavambahoaka senegalais maro an'izy. Firenena maro no efa resy lahatra fa ny fampiarana ny tany-tandalana ihany no lalana izorany mankany amin'ny fampandrosoana hoy Paraine Auguste filohan'ny antoko tsara taafina no sady efa nitanana andraikitra mahamaso evo azy tany amin'ity firenena ity nandritra ny taona maro. Dia mitovitovy daholo ny code de nationalité tamin'ireo tany zanatany Fransay na Senegal zany na Côte d'Ivoire na Madagasikara eny azafanany zay ny tany Belge ohatrany any RDC hoe very ny nationalité nao raha mahazo nationalité hafa ianao raha nangataka zany hoe le resaka hoe hafa le hoe par filiation na par mariage iny zany dia mitovy zavatra teo zany dia hoe karimoady zany fa nafatapatatra n'igny zavatra iny fa hoe motosahiragna izy na dia hoe filiation nazahoany dia nangataka ihany izy zany hoe aleo zaho soroko ihany ty nationalitéko ty manao renonciation amin'ity za fa taratara moa vao nivoaka le taratasy dia fa igny nataon'ery zareo igny anao nandainga satria fa nanao déclaration izy tamizy nanao ny dépôt de dossier hoe za sy manana nationalité hafa raha sénégalaise dia igny namelezaneza anazy nefa aveo vao nivoaka ny taratasy efa taloha zany izy nanao n'le daty tanao zany zavatra tena hitanao zany fa misy lalagna agny. Madame Rose Wardini na fenina anazy nationalité mana double nationalité tena garde à vue tagny izy nanigna tsy mety ambaraonao ny marina eo zany nataosika hoe mpisara iny zany natao hoe dernier recours ka raha mampiasa ny tena lalagna izy dia
tsy mesy mandeha sara ny ataontsika hoe démocratie sy ny état de droit manaiky ny filoham-pirenena na mbola amperinasa aza rehefa ny fitsarana avy no mamoaka ny didy amin'ny mahadidy tsy azo ivalozana azy ny eto Madagasikara ny rafitra hafa no mibaiko ka manaraka ny rafim-pitsarana ny rafitra ara-panjakana zay napetraky ny mpandinika efa taloha be zany a ny Sinuety ny rafitra mpanantanteraka ry rafitra mpanao lalàna ry rafitra mpampiatra lalàna miaro ny lalàna nisan'izany zany ny haute cour constitutionnelle ny assemblée rehetrarehetra reny dia rafitra tokony hampandeha ny république mampa-république azy fampanjakana ny démocratie ny tena loza amin'io nefa dia raha ohatra mpiandro baiko fotsiny a miandro teny midina fotsiny ireo rafitra ireo dia mampitahy ianao ny Sénégal sy Madagasikara ny azy nandeha ny rafitra na inona lazain'le filoham-pirenena no ny heviny a dia mijery fotsiny reto au conseil ny constitution reto hoe tsy manaraka ny lampandroena zany satria na lampandroenana dia c'est ozy izy mifitenena hoe c'est la loi des lois zay ny azy raha vao tsy manaraka an'io na izy am'teny azy fa ny antsika raha ny antsika tiana ho resahana eto dia tsisy tsony antony resahana azy satria mazava be dia baiko midina fotsiny a dia nyle lalàna malala moa zao le viol de la loi zay ny ataon'le mpitondra ary raha malala raha ka ohatra ray zao tsika teto amintsika iny resaka hoe nationalité iny maheno eo le HCC atsika hoe misy adevitra ny le olo le fanteny naka nationalité a jereva na lalàna atsika fanaraka an'izany inona ny valin'ny HCC atsika zay hoe tsy atao manadiady an'izany fa misy taratasy tonga atao aminay reny zany mampiseho hoe démocratie anarany ve tsika sa tena mbola mianatra mampianatra an'izany ka matahotra ny joro anatin'ny marina reto olona namena fahefany reto any zany ny elinelana be misy raha mizava misy amin'izao fotoana zao amin'ny république Sénégal sy ny république malagasy ifandraisana amin'ny eto Madagasikara ny resaka sopirenena ny teto amintsika iny arahany rehetra nahita iny efa nandeha ny ampamoaka samihafa na tamin'ny tambazotra tserasera izany na tamin'ny aino vakijery na teto atoerana na tany velany fa tamina ipono nangatany andrajolona ny sopirenena frantsay ny taona 2014 ka namoa ny fanjakana tany antoerana naturalisation ary na izy tena ny aza na namafy izany saingy tsy nahoan'ny fitsarana avy momba ny lampandrenana izany na mazava aza ny voalaza ao anatin'ny 270 ny code de la nationalité malagasy ny any Sénégal na ny on'ireo mpitsara fa ny lalàna dia lalàna ary na iza na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona miatra ny lalàna tsy mianana fotsiny amin'ny fandavana na ny fitsipana ny fangatana ny mpitsara fa tonga hatramin'ny fanenjehana araky ny lalàna rehefa mandainga na manafina ny marina ny olona iray dia ino moa lasa tam'le resaka igny nanao am'izay Makisaly hoe ity élection ty angambany misy zavatra sy mety ity satria nisy koa tao accusation nataony député sasany avy amin'ny PDS avy amin'ny parti Nouad hoe nanao corruption ny olona anankiroa tao amin'ny cour constitutionnelle ary Amadou Ba zay candidat ny majorité no nanao ny corruption io mba aniliana ny Karim Wade lasa tamigny enquête am'izay andegna enquête de hoe misy crise ty izy Macky Sall alors aemotry ny élection de iny hitasika an'igny fa tsy nagneky ny député sasany fa nisy député majorité nanovany raha atao hoe aemotry tiky de mitoy koa ny mandany Macky Sall zany aemotry any amin'ny 15 décembre tena lava be ina le fagnotany amin'ny amin'ny cour constitutionnelle de nyrejeteny izy zany sisy resaka hoe misy mibaiko anazy zany cour constitutionnelle lalagna ihany mibaiko anazy zavatra misoratra ao de hoe sy azo atao ny magnemotry ny élection surtout mampitombo ny mandat ny président Macky Sall satria zany ny tandalana sy misy mibaiko ny cour constitutionnelle izay nge zavatra hoe zany démocratie zany satria iny ihany ny tokony atao ny état de droit hoe mba misy lalagna de apiarigny igny inona ny atao fitondram-panjakana vao mainky apekariny lay caution hoentina amin'ilay izy ka makatahaka amin'inona zany be tsika makatahaka any amin'ny démocratie sy ny ataoko hoe ny ireo masotsiva nafahana mba manamafy an'izany fitantanana zany ka tsy misy konamanamana fa ny asa zay vitanao no hitsarananao na namana ianao na havana ianao na mpanohitra ianao tsy makatahaka amin'ny tsaritsika zany ny tany Sénégal nanandray fanapahan-kevitra aza ny filoham-pirenena nampiasa ny atokony hanohana ny hevitra sy ny didiny raisiny no toana ireo olom-boafidy maro
nanambara ny fitsarana avo fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrinana ilay lalàna no laniny antenimera-pirenena ny 10 volana febroary teo izay momba ny fanemorana ny fifidianana mandritra ny volovolana ka mitazona ny filoha Macky Sall ho eo amin'ny toerana mandrabatonga izay filoha vaovao. No foana ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrinana ihany koa ny didim-panjakana navoaka ny filoha Macky Sall izay nanova ny tetiandrom-pifidianana telo herinandro monjy talohan'ny feptaona farany. Hitataritra amin'izany fa mijoro ny fitsarana avo any Senegal. Nandray ny andraikitra tokony ho raisiny na dia ny filoam-pirinasa aza izay nanana ny maro anisa no nanao tsindry anemorana ny fifidianana. Profo mivaingana amin'ny fanajana ny lalàna ity mitranga ny Senegal ity. Samy firenena aty Afrika ihany, saingy mbola nofo raha ny eto Madagasikara no jerena satria ny rahany rehetra nahita ary mazava ny voalaza ny lalàna mikasika ny fizakana ny zoam-pirenena vahiny ho an'ireo izay hirotsaka ho fidiana filoam-pirenena kanefa ireny no zava-nitranga. Ny zanana tsipy sy navilivily tamin'ny andin-dalàna hafa ilay lalàna, navily noho ny fitiavan-tseza sy ny fitiavan-teny ary ny fitiavam-pahefana. Nisoa ny fianatra hoy ny fiteny malagasy zay, saingy raha nataon'ireo nampindamina ny fahefana, tsy izay aloha no hita raha tao anatin'ny 5 taona ary mitohy mandrakandroany. Marona mankany mijadona ny fitondrana hoy ny mpanao politika fa endrika ivelany sisa ireo rafitra, ny teny midina no manjaka ka tsy magaga raha tsy mitsahatra mihemotra ny laharan'ny Madagasikara aty Afrika. Fampitana tsotra ny zava-misy ao Senegal sy ny eto Madagasikara makasika an'izay fanajana ny lalàn'izay iny fanadiadinana raha tsikiny fa mihamafy ny fanerena ampiasa mpanjakana iandany amin'ny TGV amin'ny fividianana ho avy raha ny horonampeo miparitaka mirakitra ny antso ataribiny fanaovany solombavamboaka voafito amin'ny distrika ny Farafangana tamin'ny anarany IRD sy ny tompon'andraikitra misahana ny fampianarana ao Atsimo Atsinanana. Voaprofo zao fa hososeny ny antokony fitondrana ny resaka neutralité de l'administration ary tsy manam-piniavana hanatanteraka fividianana madio ny fitondram-panjakana ao anatin'izay. Nanaitra ny maro no ronampeo mirakitra ny antso ataribiny fanaovany solombavambahoaka amin'ny Farafangana voafidy tamin'ny anarany IRD sy ny tompon'andraikitra misahana ny fampianarana ao Atsimo Atsinanana miparitaka amin'izao fotoana izao. Antso atariby izay mampatsiahy ity tompon'andraikitra ity fa tokony ho TGV avokoa mpisehatra amin'ny fampianarana any an-toerana. Tokony mizana ny TGV raha vao mpampianatra. Raiko zay ianao koa io koa me raha tena mahasoregnana aminareo memenina to fandraisana décision tena miramina tena tara tena io ane na avy député ny tabataba ny Alain Chane natao amin'ny tamin'ny raha tao igny sy falegny fa tena tara loatra de tena miramina. Eto zao maharegna memera maro mangaiky any chef Sisco me sy mahazo anazy chef zapiny mahaby menagnivo. Ah pardon, directeur en CG mahaby menagnivo. Efa nizakainy mera taminao. Numéro 13 da milailay. Da izao izy misy koa sy haiko nanareo hoe mampagnano recensement viany Diamaro. Magnano recensement koa izy amizao any Diamaro. Anazy manokana zay. Chef zapiny Iaboazo mba revisionareo ekany to chef zapy sy directeur toa tena manahira tsy haiko chef Sisco na eto moa na sy eto fa tena mila mba andraisana fepetra malaky fa tena miramina loatra le système-nareo da tena mata avao mata. Ankoatra ny fanerendro mpisehatra amin'ny fampianarana hiditra ho TGV, mampamitra pantaniana raha ny antso ataribiny fepitra andrasan'ity solombavambahoaka ity, ho raisina ho an'ny mpampianatra tsy mitovy firehana politika taminy nandritra ny fividianana filohampirenena. Ny tinan'izay miandry baiko mivantana avy amin'ity tompon'andraikitry ny fampianarana ao Atsimo Atsinanana ity, anatraran'izy ireo ny tanjony Andry Rajoelina amin'ny fividianana solombavambahoaka. Io ane nizakaiko tagny zavatra mampalahelo ane ao mpampianatra aby ankamaroany délégué de vote ny sy teny tany. De tsy haiko moa zao hoe jusqu'à aiza ny mesure raisina tamin'ireny mpampianatra regny zao. Mbola ho avy koa ne io koa me députation de mbola ho avy koa io zany amy amy communal. De aza digno anefa na ho iao na tsy ho iao ny candidat mpanjakana. Eto moa zany sur 98% fe casquette ana président nefa mila majorité
fa raha regny raha ataony chef zapinareo sy directeur ny CG nareo regny tena manahira na megnatra avao ny résultatsika teo tamy présidentielle igny na de nandresitsika fa tena mbola na nohon'igny côté tapany asimo igny nampandresan'ny président fa mbola nazahoany sy teny vato maro avao tsika noho ino noho ny mpampianatra miaraka misy teny tena mba mila jereny draina mila tsy matory asika fa ohatrany déjà gname centrale efa miramina asika to miramina avao koa da iaho zany mahita hoe mety nareo koa tsy maintsy le baiko avy agny ambony moa zany c'est normal. Voaprouve zao fa tsy mananja ny neutralité de l'administration ny fitondrana amin'izao fotoana zao sy ireo mpiaradia azy miariary mifampiasana mpisehatra amin'ny fampianarana ampandaniana ny kandidam-panjakana izany hoe ny avy amin'ny TGV amin'ny fividianana manaraka tsy nisehatra ny fampianarana ihany ny ariary tamin'ny fividianana filoham-pirenena ny fampiasana ampiasa sy ny fitaovam-panjakana samihafa hatramin'ny seni ny fitsarana avy momba lalam-panorenana azo nitsindrina nomezana tombon-dahiny manokana ny andrajoelona sy ny antokony trango izay manamarina ny tsikiran'ireo mpisehatra ara-politika sy ireo firaisamonim-pirenena fa tsy manampiny havana anao fividiana madio sy mangarara ny fanjakana amin'izao fotoana izao fanjakana izay mihevitry ny anjaka tokana ary anao izay daniny kibony amin'ny fitantanana ny firenena ka manao izay tiany atao anatrarana ny tanjony manao ny tsy ho zavatra araka izany ny TGV andokona volomboasary ny sehatry ny asa-panjakana amin'ny ankapobeny izay tsy mijanona amin'ny fampianarana ihany fa amin'ny fahasalamana ihany koa io ihany koa ny antoko freedom misehatra ny fampiofanana ara-teknika sy ny fampiofanana arak'asa mitady ny fomba rehetra andresena lahatra ireo mpiasa-panjakana eo ambany fiadidiny ministera anohana sy aro ny fitondrana fa ihany koa ampandany izay kandida volomboasary amin'ny fividianana ho avy lojika ihany koa raha tsy mandeha amin'lono ny tontolo ny fampianarana tsy tantaratra ny fitadiavana vahaolana natsarana ny sehatra hoy ny mpanara-baovao fa izay fampidirana ny politika anatin'ny asa-panjakana hikatsahana tombontsoa manokan'izay no mahamaika ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Fa miverina mahazo vahana indray ny fakana-keriny eo amin'ny distrika ny tsara tanàna amin'izao fotoana izao ny solombavambahoaka amin'ny Madagasikara voafidy tany an-toerana. Volana maro zao no efa nahitana tranga maro tany amin'ity distrika ity saingy tsy mbola voafehatra eto manao antsova amin'ny tompona andraikitra voakasika arak'izany ny solombavambahoaka ny tsara tanàna hijerena aingana ny mahakasika izay firongatry ny fakana-kerin'izay. Misesesy ny tranga kidnapinina any amin'ny distrika ny tsara tanàna tapany atsimo amin'izao fotoana izao hoy ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tany an-toerana. Tafiakatra telo ankehitriny ireo olona voatazony dahalo natao takalonay tao anatiny iray volana mahery. Tranga izay nisy eo tao amin'ny commune Ambolosy izay efa lasibatra ny dahalo matetika raha ny fanazavana. Misy tokoa le trangana kidnapinina zany eo amin'ny distrika ny tsara tanàna faritra atsimo zany satria fantatrareo tsara fa ny distrika ny tsara tanàna mizara roa. Misy faritra varatra tapany varatra izay misy commune 5 dia misy tapany atsimo zany misy commune any amin'ny 7 any. Dia any amin'ny tapany atsimo zany iosina kidnapinina io. Ary tsy vitana kidnapinina indray mandeha fa kidnapinina miverimerina misesisesy ilay izy. Tato anatin'ny ray volana zay telo ny trangana tsy fandriampahalemana tao. Ny ray zany attaque amin'ny armée izay nafatesana olona ray tamina tanàna anankiray. Dia ny roa zany trangana kidnapinina izay eo amin'ny tsy amperinandro ny elanelany izay le tanàna voalohany Ambolosy moa zany nisy ny fakanan'ny olona roa vehivavy daholo dia mbola any zany reo hatramin'izao mbola mandeha any koa zany mpanaradia azy. Nanamafy ny solombavambahoaka ny Madagasikara fa tao aorian'ilay raharaha tao Akazobe no nianazy vahana ny asan-dahalo sy ny resaka kidnapinina tao amin'ny distrika ny tsara tanàna. Ny tranga tokoa zany le kidnapinina tao aorianany reny fahafantarana azy tao aorianany reny hetsika ngezabe natao tany Akazobe reny dia fiheverana azy le dahalo milefa avany dia mikisaka makeo Anjorojorobe dia makao aminay satria fantareo tsara fa limitrofony Anjorojorobe zany tsara tanàna miala eo amin'ny tanàna isina trangana kidnapinina reo commune io tonga dia Anjorojorobe dia zay zany fiheverana azy mahatonga le trangana tsy fandriampahalemana any le dahalo milefa avany Akazobe makao Anjorojorobe midina makao amin'ny distrika ny tsara tanàna. Efa nisy ny antsoavina natao tamin'ny tompona andraikitra ny zandarmaria tany an-toerana sy ireo tafika saingy tsy ampy ny fiaraha-miasa amin'ny vahoaka sy ny fitsiriana eny fotony raha ny fanazavana hatrany.
toy ny raha miakatra ny Toamasina amin'izao fotoana izao, ny farimbona amin'ny fitadiava mba olana amoahana ny rano maloto, miandrona ao an-tanàna ny ponina ao Ambalakisoa ankehitriny, novakiana ny lalana amoahana vonjimaiky ireo ranobe, hivarina ny amin'ny lakan-drano ny Pangalanina amin'izao fotoana izao. Ny farimbona mitady vahaolana amin'ny famakiana lalan-drano vonjimaiky ireo ponina eto Ambalakisoa mba ahafahan'ireo rano maloto mivoaka mamonjy ny lakan-drano ny Pangalanina. Fokotany ampoly no miaina ao anaty rano maloto eto efa ho 10 andro izay ka nahatonga ireto fokon'olona ireto ny fanometanana. Mangady kanal zay amoahana an'ilay rano be mitambatra variam-boly madinika dia avoaka amin'ny kanal. Fa efa trop be izy an-tragno efa aty entana jiaby efa antokanto. Mampirisika ny mandray anjara an'ilay izy. Anisan'ny tanora aloha zay 20-24 efa zatra mandray anjara amin'ilay hetsika ohatran'izao. Dia anisan'ny koa ilay izy dobo-tragnonay zany tegna marina dia tsy maintsy obligé zay mandray andraikitra amin'ilay izy. Tanora rehetrarehetra 21-24, 21-22 maromaro zay fokotany mitambatra aminazy. Rahalahy vao. Le tragno zay rano miditra an-tanàna jiaby aminay aty tany jiaby difo-drano aby. Dia mba hoe miara-miasa zany dia agnary rano tanjona amin'ilay fagnariagna rano. Fa presque 5 jours zay efa mipotipe rano an-drano. Tazana mifarimbona eto ny sampana-pamonjy voina miaraka amin'ny fitaovana fisintoman-drano izay saika nahitana fifandirana teo amin'ny sampy fokotany noho ny tsy fanekeny ny tokantrano sasany ny famoahana ny rano maloto mandalo eo amin'ny tokotaniny hivarina any amin'ny lakan-drano ny Pangalanina. Nilaza ny ben'ny tanàna fa tsy maintsy ny tombotsoan'ny be sy ny maro no jerena manoloana ity olana amin'ny ranobe ity. Ny mbola mitoy ny oragnandro tamatavy hitantsika io dia misy fokotany anisan'ny dibo-drano amin'ny 21-21, 22, 23, 24 sy 21-61, 62, 63 ny izay avy ety amin'ny commune dia manao izay fomba amana ny olana. Ny zava-misy dia indraindray lasa lay vahoaka anatin'ny fokotany no misy olana zany. Raha ity ka manokana ity zao dia lalana roa no eritreretina amoahana ny rano. Dia ny lalana voalohany aloha zany nisy olana satria tsy nanaiky ny fokon'olona tany dia nijerena. Dia zay moa zany ny tombotsony be sy ny maro nijerena ary indrindrandrindra tsy maintsy ny aviany technicien dia ny technicien avy eto amin'ny commune nanapa-kevitra fa eto amin'ity afaran'ny vigie Ambalakisoa. Amin'izao fotoana izao mamaky an'izay kanal zay miaraka amin'ny vahoaka izay saorana betsaka ny vahoaka ety amin'ny fokotany. Ary misy ihany moa ny fimonomononana fa ny ambarako matetika tsy maintsy vita ny fampiresahana ary ny tombotsoan'ny daholobe hatrany no jerentsika ao anatin'izany famanana izany olana zany. Ampiasaina eto avokoa ny fitaovana avy amin'ny BNGRC ny motopompe. Ampiasaina eto ny miaraka amin'ny fokon'olona mazava ho azy ny pompier efa tonga eto ny polisy pirenena zay tazantsika miaraka aminay mandrindra zay mety isiny tsy ataontsika hoe fifandaminana ny lazako afatra amin'ny vahoaka dia hoe eo anilanareo mandrakariva zahay na dia mafy ara le asa fa dia mbola hivadika ny fokotany hafa indray tsika zao mba hijeran'izay vahaolana malaky izay. Ny afatra dia hoe antsika rehetrarehetra rehefa manao fanorenana dia tsy maintsy mandalo eny anivon'ny fokotany satria anisan'ny olana goavana amin'ity tanàna ity zao ohatra dia misy tragno ambonina kanal nefa le tragno etazy tsy hitanao ny vahaolana satria zany fotodrafitrasana goavana zany tsy maintsy mazamazana ny procédure amin'izany na zany naty zany aza nefa dia mitady lalana kanal vaovao tsika mba ahafahantsika mamany olana andavanandro. Fokotany maro hatreto no manana olana eo amin'ny famakiana lalan-drano vonjimaiky ahafahana manary ireo rano maloto hivarina ny amin'ny lakan-drano lehibe hivoaka ny tanàna noho ny tsy fifanaran-kevitra eo amin'ny sampray fokotany. Fa mijaly manoloana ny tsy fisiana rano fisotro madio ireo ponina amin'ny fokotany Vohitrarivo district Antsirabe voalohany. Manoloana ny noho ny fahasamban'ny foto-drafitrasa mahakasika izany amin'izao fotoana izao. Tonga tany an-toerana araka izany ny sekretera jeneraly teo anivony antoka MMM avy amin'ny faritra Vakinankaratra nanampy sy nanamboatra ireo pompy fatsakana izay tsy nisy nijery tsy ny kolokolo efa ny taonany maro. Anisan'ireo fokotany mijaly amin'ny tsy fisiany rano fisotro madio antaonany maro ireo ponina eto amin'ny fokotany Vohitrarivo atao anatin'ny commune Antsirabe ambonivohitra. Raha ny fanadihadiana natao tetỳ an-toerana dia nisy ireo foto-drafitrasa toy ny lava-drano izay efa natao taloka noho ny taonany fanesy dia simba sy tsy nahazo rano intsony. Araka izany dia nisy fidinina ifotony izay nataon'ny sekretera jeneraly ny antoko malagasy miaramianga avy eto amin'ny faritra Vakinankaratra niaraka tamin'ireo teknisianina nanamboatra ireto pompe fatsakana rano ireto izay misy 5 no natsangana teto amin'ity fokotany ity ary dia iray sisa no nandeha ka nasiam-panamboarana avy hatrany.
raha ny fantatra dia 1 kilometatra miala eto amin'ity toerana ity ireo mponina vao afaka matsaka rano raha ny fanazavana azo. Satria nanao pompy efatra tsika na 5 teto ray sisa mandeha tsisy ny fitohizana na ny commune na ny ireo olom-boafidy zany dia tsy mijery ty rano tony nitako hoe mampijaly ny aty ambanivohitra dia nanaovantsika an'izao pompy dia nanapa-kevitra hoe tsy maintsy ho velomina. Ny olona mandeha matsaka any amina ataoko raha io natsasaka kilometra izy vao mahita rano madio dia eritrereto hoe raha atsasany makany atsasany 1 kilometra zany aller retour nefa le olona efa lehibe zay no natonga hoe alao anao vovo akaiky tanàna ary fa zay moa ny sarotra tsy vitako za samyrery areto dia isorako ny filoha malagasy miara-miainga hiajo andrenena rivelo fa nanisany nanampy izy amin'izao fanamboarana an'izao pompinareo aty ambanivohitra zao. Mitondra fisaorana araka izany ireo mponina teto amin'ity fokontany ity amin'ny fijerevana manokana azy ireo mahakasika izao fanamboarana ny foto-drafitrasa ho an'ny rano-fisotro madio izao. Lavitra dia lavitra mifatsakana any amin'ny 1 kilometera latsaka ka raha alina ny andro ny mpanolana ankehitriny efa be nefa fa ny zaza mambevavinay tsy matsaka any anaty hazo tsony fa matsaka ety amin'ny madiodio aty ka na nailailany an-drano any aza faly dia faly fonay ory eo ny ankizy matsaka fa tonga soma tsara ty an-tanàna mbola maniry izahay mba hangataka mbola maromaro rehefa hitanay mifandrosoana ary manantena indray nay fa mbola hanana bebe kokoa no zao hitany maso zao fa dia hoe lavelona tompoko. Araka izany dia vaovany olana mahakasika ny rano fisotro madio teto amin'ny fokotany Vohitra Arivo atao anatin'ny commune Tsirabe Ambodivohitra izay efa ntaonany maro no nijaly rano ireo mponina tetỳ an-toerana. Dia iny ihany koa no entsika misety vetivety ao anaty doka fohy manapitafa vetivety ary. Lâche plus ton fun, des études, tes recherches, ton fun, tout sur ton fun avec Yellow One. Toute la journée, 200 mégas de data pour 1000 arrières. Tape le dièse 322 étoile 6 dièse et lâche plus ton fun. Tu as maintenant ton Yellow One. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution Envol. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Mamerina ny arabatra ny tonga kilasy tonga vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alay ity. Avy hatrany dia hiazo any toliara vetivety sika anatin'ity fanadiadiana manaraka ity ka ny fampafantara n'ilay toerana miavaka atao hoe Andaboy no entina amintsika anatin'izay. Andaboy, Place de la Batterie, Dubai de Toliara, samy anarana iantsona ity toerana mitorapasika sy midadasika ity izay eto amoron-dranomasina tsy lavitra ny tanànany Toliara. Toerana tokana no sady miavaka, fitsangatsanganana sy fialamboly ny eto Andaboy. Noho ny fisian'ireo tsangam-bato izay antsoina hoe Laboy izay manome toromarika ny sambo raha hiditra eto Toliara no mahatonga ny anarana entiny ho Andaboy. Eto ihany koa no misy ny andavanandron'ireo mpanjohona sy ny fametrahana lakana noho ny izy midadasika sy azo antoka. Misy Andaboy amin'ny torapasika iny, misy Laboy koa amin'ny toradrano vavarano iny. Karaha reo zany nataon'ny vazaha zany repera hahafantarany le bateau hiditse tsy hisampy amin'ny vato amin'ny tany maiky zany.
zay zany nahatonga daboy ka mbo daboy zany tianaran'io toeran'io fahatramiananiky zao laha araky fa tena moa misy delanao mety razy azy moa fa araky androandro avao io moa anarany hekitara zay maromaro hekitara io toeran'io ary toera-pasiky tora-pasiky ary fa fasiky raha teo faharoaza io tany io moa mako tany piteza mako io tany io piteza le surtout moa fa zahay mpiandriaky surtout fa zahay petsaka moromondranomasiny toy io tsy tsy manafaky karaza ka io tany io zany famelomam-po mpiandriaky le vezo moa i arahantsika mahalala mivelo eny mandrono maminta ao ny paitsoky ao ny plongera sahala amizay isan'ny mahasarika olona maro ny torapasika sy ny moron-dranomasina eto Andaboy izay sady toerana fitsangatsanganana sy fialam-boly ihany koa le fialam-boly moa mariny tokoa satria avy ny pasaky hoe ledu azo eny fitsangatsangana eny manao plage eny aby gn'olo ohatsy misy moa crosse atao manahaky hoe crosse reny manahaky crosse moto ino sy ny sisa maro atao eny manahaky hoe grande vacances toliara lihaniky iny iny moa fa natao eny mety première édition iny mety hisy koa deuxième édition koa zany hatao eny koa nohony izay fisany reharehan'ny le olo toliara io tsy ankanavaky tsy toliara manototsy hoe toliara avao na vazaha baka andafy zany tsy maintsy mikirakirana ny toerana io satria toerana tany toerana fitsangatsangana toerana manana ny hasiny ihany koa ity toerana ity ka maro ireo fombafomba tsy maintsy arahina sy tandremana fa indrindra ho an'ireo mpivahiny araky ny tantara moa mbo nahatsatsy tena ary mbo mahita hatsa amizao tany io tsy azo anovaky toantoa avao aloha satria moa le kitoantoa moa zany hoe amy raha tsy mety aminy zany hejiny tany io hatao eny ohatry zao hoe handeha hiandriaky iha handeha handriaky eny hoe ndro ilahy ranomasiny ka handeha hoe handramby koso iha hena koso andesinao mbeny fa tsy mitamaha olombelo sasy tena fa manday azy anaty rano eny zay zany saropiaro aminy zany hena koso andesinao baky toa aleo iha mandeha eny sangatria gny rehaky mipisoara ambeny tsy de manahy fa tombo handay koso baka toy handesinao eny fa tsy afaimpoly olombelo tena manaraka an'izay koa manday iha volamena antanaky fa saropiaro aminy zay tsy mety aminy tany io zay toerana io ka dikan'izany zany le toera laha ao ny fandiniana azy le toerana zany tany io tany maro moa manompo ny tany io ao ny kristiana manao badisa ao koa ny miracle zany hoe olo atazo tromba tokoendraza sahala fombandraza io zany mipetraky eny aby ary manompo tany io eny manaraka andro io andavanandro le vita avao ny herinandro raiky miforo koa ny herinandro raiky io tsy olo tsy mitozoro mandeha eny avao ka izay zany mahasaropiaro tany io ka laha inteko aloha mahoatsy mazonevako zany le hoe le toera le tany saropiaro tokoa satria maro tany faly mako raha iny ka izay zany tsy anovaziky tolatolaky malalaka ho an'olona rehetra mpitsangatsangana sy mpivahiny ary izay te hiala volony eto Andaboy saingy zava-dehibe ny fanajanana ireo fombafomba sy ny fady rehetra ialana amin'ny loza mety hitranga raha ny nambaran'ireo mponina la fomba vao hafa mbola tsy miravina ny disadisa eo amin'ireo mpino anivo ny fiangonana Jesosy mamonjy amin'izao fotoana izao mbola anaty savorivory tanteraka ny fiangonana taorian'ilay fividianana filohan'ny filakevim-pitantanana ny volana febroary 2024 nivena indray araka izany fifanolana eo anivo ny fiangonana indrindra amin'izao fisokafany fiangonana eny tsara honenan'izao fanampanazavana mbola misy mbola tsy vita satria le tribonaly andrasana any amin'ny fitsarana mbola tsy mivaly ka io fandrasana io tribonaly io raha tsy io no mivoaka de mbola tsy milamina mihitsy le fiangonana ny antony nahatonga ny disadisa tany amboalohany de teo miresaka fifidianana PCA na président conseil d'administration tamin'ny fifidianana io de nisy ny atao hoe alabato tsy miafina fa mivandravandra be itapoko itapirenena ary teo am'le fandehanana nandeha nanao tatitra tany amin'ny intérieur koa tokony miaraka nandeha tany fa tsy zaro samby rery lasa unilatéral le fanaterana le résultat raha tokony miaraka zaro nandeha tsokosoko tany zany zavatra zany de anisan'ny zavatra tsy eken'ny mpino maro ato amin'ny Jesosy mamonjy ary mbola mahatonga le disadisa mbola mitoetra hatram'izao
ary zay natonga an'le mpino sasany zay manohitra ny fisiny le PCA am'izao hoe mbola tsy PCA io satria tsy ekeny ny fisiny satria feno alabato zosoka natongavany teo. Fa mienjana ihany koa ny tady amin'izao fotoana mahaeo amin'ireo mpandala ny fomban-drazana mahakasika ny fanapahana ny daty iraisana momba ny taom-baovao malagasy samy mbola miziriziry amin'ny heviny avokoa ireo mpandala ny fomba sasany na efa nisy aza ny dinika sy ny fanapahana mahakasika ny daty amin'ny mpankalazana. Zadisy eo amin'ireo samy mpandalina ny fomba malagasy mahakasika ny fanapahana ny daty iraisana momba ny taom-baovao malagasy samy manana ny fomba ny foko rehetra manerana nosy antony mahatonga ny fitovian-kevitra ho ny mpandalina ny fomban-drazana. Manana didy ny mpandalina ny fomban-drazana eo anatrehany savorovoro saika isa-taona mandritra ny taona efa maro apamapolo taona mahery io olana io dia nisy foana izay olana teo anivon'ny resaka taom-baovao malagasy zay ngambany. Ny tiana tongavana dia tsy nisy mihitsy izany taom-baovao raisana zany na taom-baovao malagasy zany raha fomba no resana, fomba mampanao malagasy no resana satria ny faritra rehetrarehetra teto Madagasikara dia samy nanana ny fombany. Zay ny nafoko maromaro atsika, zay ny nafoko be dia be atsika. Ireny foko tsirairay avy ireny dia samy nanana ny fombany. Ka ilay fanerena hoe tsy maintsy hisy ny taom-baovao malagasy. Zany hoe zavatra iraisana dia karazana otafady sy fanaovana tsinitsinina ny fomban'ny hafa. Efa nisy hatrany ny fifampidiniana tamin'ny fampandaniana ity daty iraisana ity saingy mbola misy ireo tsy mankatoy izany raha ny fanazavana. Raha mpanjana tany zao nametraka lalàna teo hoe tsy maintsy izao dia nangina daholo ny vavany rehetrarehetra. Ny manao irana amin'izy ity zany rehefa tsika malagasy ny manao zavatra dia zay toy izao, zay toy izao, zay toy izao. Ka efa mba nandoa eritrereto hoe any amin'ny efatra sy roa arivo tany hoany ka hatramin'izao lay taom-baovao malagasy aty amin'ny fararano zany efa mba azo heverina fa azo haingana zany angatahana amin'ny fanjakana avoay io décret anakiroa io daty roa io fa afahantsika mifanabe zay dia ny tena olana amintsika le hoe tsy nahazo fifampiresahana ny sasany dia lasa ohatrany hoe magnady ozy zay any amin'ny Betsimisaraka. Jaivina efa namoaka ny teo anivony communauté royale de Madagascar tamin'ny 7 janoary lasa teo fa ny 12 martsa sy ny 3 septambra ho avy izao ny daty roa fankalazana ny taom-baovao malagasy amin'ity taona ity. Maro ireo mitsipaka izany ary mbola miteraka resabe eny anivony fiarahamonina sy eny anivony tambazotra an-tserasera hatrany izany. Tapitra treo ihany koa ny fiarahantsika ho an'ny androany naiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko. Rejoignez UPRIM, 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM nanolotra ho anao teo ny fampahalalam-baovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.